Alarobia 20 aprily 2020 ireo lohatenim-baovao ary. Betsaka ny vary mifangaro tratra namidy teny amin'ny tsena n'Anosy nandray fepetra ny ministeran'ny varotra. Toana amin'ny famoronana asa sy tetikasa no tena ilain'ny tanora na vita fianarana fa tsy fanomezana asa milofo amin'izany ny fanjakana ankehitriny. Tsisy fiantraikany amin'ny mpianatra ny fampiatoana ny fiofanana eny amin'ny ENEAM efa nisy ny fifampiresahana ary efa mijery ny hamerenana ny fampiofanana ny ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro. Manolotra ny araba to klasy tompoko vavy tonga soto anatin'ny fampalalam-baovao manasantsika rehetra ary hanaraka hatramin'ny farany. Nidina tampoka nanao fitsiriana teny amin'ny tsena n'Anosy be ny ministeran'ny varotra sy ny mpiaro-ny zon'ny mpanjifa. Hita nandritra izany vary mifangaro entana tsy araka ny kalitao tokony ho izy, ny tsy fametrahana vidin'entana sy tsy fanarahan-dalàna maro samihafa amin'ny varotra. Manomboka izao dia isy fandraisana fepetra entitra ho an'ireo izay miny tsy manara-dalàna amin'izay tontolo ny varotra izay. Jaona dimy olo salama, Ernirina Rasola Jaona. Mahita izay fa ity varinao ity mifangaro daholo dia anaovanay fanadihadiana ilay izy. Tapitra ny fanadihadiana dia misokatra nareo avy eo fa hidinay aloha ny tranonareo, hidinay ny tsenanareo dia anaovanay fanadihadiana ilay izy, anaovanay analizina prélèvement zany. No jerena akaiky sady narahy maso teto avokoa ireo atotan-taratasy ahafahana manao ny asam-barotra, ny fametrahana ireo vidin'entana, ny fitaovana ampiasaina toy ny vatomizana sy ny fandanjan'entana, indrindra ny fanaovana osoka amin'ireo entana amidy, izany hoe misy mihitsy ny manafangaro ireo karazam-bary amidy. Raha ny zavatra hita zany par rapport amin'ny zavatra doléance azo ny avy any amin'ny mpanjifa dia hitanay fa varotra iray ny tena nahitana iny hoe misy vary mifangaro iny ary anaovanay analyse le izy anaovana prélèvement anaovana analyse hoe mifangaro hatraizany toa ny fifangaron'le vary ary tena manamafy ministère fa anasazy ary faran'izay enjana ho an'ireo olona izay mbola amin'iny manao an'izay fomba fanao mandika lalàna izay. Anisan'ny mesura raisinay voalohany indrindra ny fanakatonana an'le tsenan'le olona ary mandra-pivalin'ny analyse dia tsy misokatra izy. Zany hoe misy fotoana zany eo anatin'ny 3 andro izy zany tsy misokatra le tsena ary rehefa tena voaprouvé hoe tena voaprouve fa mifangaro le vary dia mandeha ny procédure hatrany amin'ny fanasaziana. Asa fanao andavanandro eo anivon'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifahana izao fidinana ifotony izao ho fitsinjovana sy fiarovana ny tombotsoan'ny mpanjifa. Ny tanjona zany voalohany indrindra dia mba hiarovana ny mpanjifa satria voararan'ny lalàna ny manafangaro produit tsy mitovy. Zany hoe ny mélange ny vary moa zany no tena anaovanay asa mafy amin'izao satria misy fiantraikany koa io amin'ny kalitaon'ny entana izay vokatra eto atoerana lasa tsy matokontsony ny mpanjifa hoe tena vary makalioka marina ve no hanina sa vary makalioka amin'ny fangaro. Ireo anankiroa zany ny antony mahatonga an'le hetsika ho ataon'ny ministère ary toy mandritra ny fahavokaran'ny vary zany izy io. Zany hoe mandritra ny fotoana mahatra ny anarahan'ny ministère amin'ny varotra an'io dia hiarahana hatrany amin'ireo mpiaro-ny zo mpanjifa ny hetsika izay ataon'ny ministère ny varotra. Mifameno ary mifanindry an-dalana ny andraikitrasan'ny ministera sy ireo mpiaro-ny zon'ny mpanjifa ho tombontsoany ny pesiny maro. Dia ny tiana ho ataon'ny mpanjifa rehetra zany anara-maso tsara le entana izay vidiana, indrindra fa ny vary hoe mifangaro izy ity sa ahoana. Satria raha ohatra hoe mifangaro ny vary hoaninao nefa ny vidiny amin'ny vidiny lafo dia atonga mafatoyantoka ho antsika mpanjifa zany. Koa mametoky anareo izay hiaraka ministera hijerina amin'ny vidin'entana na ny vary eny an-tsena. Marina fa ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifahana dia sampandaraha-mpanjakana miaro ny mpanjifa amin'ny alalan'ny tolotra roson'ny mpivarotra, miaro ihany koa ireo mpisehatra eo anivon'ny asam-barotra manoloana ny fifaninanana. Izao fidinana ifotony izao dia tafiditra amin'ny asa fanabeazana.
raha ny fanafarana entana ilaina andavanandro toy ny menaka, ny vary, ny siramamy hatramin'ny simenitra no tena ahafantarana ny SPM dia manakevitra ny ianao fanondranana ity ratsa mangaika ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana ity atoato indrindra ny amin'ny sehatry ny lavanil anarivo taonany amin'izao ny tahirina lavanil eto amintsika États-Unis no firenena voalohany mandray ny lavanil avaty Madagasikara efa misy ny vahaolana izay veriny tompona ndraikitra andrindrana izany vokatra izany fanampanazavana vanille zao tena anisany ambony satria anarivony taonina mihitsy zao ny stoktsika eto sy ny any ivelany koa misy io dia manakorontana ny tsena iraisam-pirenena zay satria midina be ny vidiny vanille sika Madagasikara nefana anisany tena miantehitra be io amin'ny resaka devize fijerana devize politique nomboka eritreretinay hoe ahoana fomba iarahana miasa amin'ny mpamboly zany hoe sanakorontana ny filana fa anatsara ny zay secteur anankiray zay anisany azo eritreretina ny ohatra ny hoe efa io miankina amin'ny fitondram-panjakana hoe vidina ny stock États-Unis dia rehefa manao an'izay zavatra zay dia miova ny filana any ivelany any. Mbola amin'izay resaka varotra izay ihany tsy mifandanja ny fifanakalozana ara-barotra eo amin'ny États-Unis sy Madagasikara. Marobe ny entana avy any États-Unis tonga eto Madagasikara fa ny vokatra malagasy kosa vitsy no makany États-Unis. Anatsarana ny fifandraisana ara-barotra sy ampitovy lanja izay fifanakalozana izay dia miara-misy lany firenena roa tonta ampivoarana ny fandraharana nisy araka izany ny feonam-be momba ny varotra sy ny fampiasam-bola nanomboka androany ary toy rahampitso eny Ankorondrano angom-baovao nataony Maritra Marikoto sy Joelson Andriaparany. États-Unis no voalohany amin'ireo firenena mpanavatra lavanila avy eto Madagasikara. Ankoatra ny lavanila dia mahasarika ny tsena Amerikanina ny vokatry ny fambolena sy ny arenan-kibon'ny tany, saingy mbola tsy ampy ary tsy mifandanja ny tolotra sy ny tinady eo amin'ny firenena roa tonta hoy Ramatoa Stéphanie Arnaud, mpiandraikitra raha Amerikanina. Madagascar is one of the biggest users of AGOA on the African continent. The exports from Madagascar are one of the highest. Namafisiny fa ny fampiroboroboana ny fifanakalozana ara-barotra sy ny fampiasam-bola eo amin'ny États-Unis sy Madagasikara dia mampitombo ny arkarena sy mitondra makany amin'ny fampandrosoana. Marobe ny mpandraharaha Amerikanina maniry ny ampiasa vola eto Madagasikara antony nahatonga ny masoivio Amerikanina ny karakara ny feonam-be momba ny varotra sy ny fampiasam-bola. We believe that we can make this a stronger relationship than it already is. Ny sehatry ny lamba ao anatin'ny fandarana asa AGOA no mipahantoerana amin'ny entana lefa ny Madagasikara ny États-Unis manodidina ny $700 ny vola mihodina isan-taona ao anatin'ny AGOA. Madagasikara ihany koa dia manana ny vokatra isan-tsokajiny afaka ampiasana vola. Tianjareo sy ilainjareo koa ny produits agricoles antsika ny vanille moa zany principale destination antsika mihitsy ny États-Unis dia ao koa ny resaka arenan-kibon'ny tany ny minerai stratégique tena ilain'ny Amerikanina tokoa. Raha ny fampiasam-bola indray no jerena dia tsika moa efa manana secteur prioritaire izay tarihan'ny EDBM moa zany ny promotion ao ny produits agricoles voateny teo ny resaka mine, ny resaka énergie renouvelable, ny resaka industrie ihany koa dia ny tourisme moa zany tsy adino sy ny resaka technologie de l'innovation et de la communication. Ny ezahantsika zany ifampiresana zao dia ny azahoana fifanarahana maro-toerana kokoa ka ahafahantsika mijery lavitra. Hatreto aloha ny balance commerciale antsika dia excédentaire. Ny Madagasikara zany manondrana kokoa noho ny fanafarantsika avy any États-Unis fa izay koa nefa anisan'ny takiny Amerikana hoe mila hitsy ka mba azahoana ny tombontsoa iarahana zany dia mila mandrisika tsika ny fampiasam-bola ny Amerikana eto amintsika satria rehefa mampiasa vola eto zareo dia tsy maintsy manafatra entana, tsy maintsy manafatra fahaiza-manao dia mba mifandanja kokoa zany le balance commerciale.
Ifampiresaka zany ny rotonta momba andreo sepiarina ahafahana mijery bebe kokoa hoe inona no asa miandry, inona no afaka atao entina manatsara izay fifandraisana ara-barotra sy ny fampiasam-bola eo amin'ny rotonta izay. Fifanankalozan-kevitra, fifanankalozana traikefa, firesahana ny tsenam-barotra sy ny fanatsarana ary ny fanavaozana ny tontolo ny fampiasam-bola, mibahan-toeran'ireo mandritra ny fiaonam-be momba ny varotra sy ny fampiasam-bola. Tanjona ny ampivelarana ny tsenam-barotra eo amin'ny États-Unis sy Madagasikara, azony ny firenena rotonta tombontsoa. Tsy afa-miala amin'izay fiara-miasa amin'ny any ivelan'izay isika mahatany mbola andalam-pandrosoana antsika. Mitotaly 2.7 miliara dolara ny vola niasan'ny firenena mikambana teto Madagasikara tamin'ny taona 2024. Sehatra asa efatra no iantsoroany dia ny fitantanana ara-drariny, ny fampivoarana ny lafin'ny toe-karena, ny fiarovana ny tontolo iainana ihany koa. Nanao tatitra mikasika izay asa vitany teto amintsika izay ny firenena mikambana tamin'ity androany ity. Narisorandriamasinoro sy Fanirandriamanana. Mbola betsaka eto Madagasikara ireo olona tsy manana taratasy momba ny fahizina na identité. Miantoka ny fiainana nefa ny fananana izany noho izy manokatra varavarana amin'ny sehatra maro, indrindra ny fianarana sy ny asa. Anisan'ny mahatonga ny olona iray tsy hanana fahizina ny elanelany eo amin'ny toeram-ponenana sy ny birao-panjakana, fa eo ihany koa ny tahotra hiditra birao. Betsaka ny fikambanana miandraikitra ny fampananana soram-piangonana sy na ny karapanondrom-pirenena. Anisan'ny mpanohana ara-bola tamin'izany ny firenena mikambana. Ny taona 2024, ponina anarivony any amin'ny tapany atsimon'ny nosy no nahazo taratasy fahizina. 301 alina ny kopia nozaraina, 504 alina ny karapanondrom-pirenena. Ankoatra ny taratasy ho an'ny fahizina, sehatra nahitambokatra ny fahasalamana. Tsy misy intsony ny trangan'ny poliomyélite eto amintsika, olona 509 alina sy irahetsy no misitraka rano fisotro madio. Nahazo toana avy amin'ny firenena mikambana ihany koa ny lafin'ny toe-karena. Tanora 4 no nahazo asa ara-dalàna na namorona asa ho an'ny tenany. Mahatratra 501 alina ny orinasa madinika sy salatsalany noforonona sy nahazo fanohanana. Manampy ny firenena malagasy amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ihany koa ity rafitra iraisam-pirenena ity, samy nametrahana paikady hiatrehana ny loza-teraky ny fiovaovan'ny toetrandro ny faritra 420. Ankoatra izay, 4,000 hektara ny alana verina amin'ny laoniny ary 4,500 alina sy irahetsy hektara ny faritra arovana na sy nampanavozana ny fitantanana. Mitontaly 2.7 tapitrisa dolara ny toana ho an'ny Madagasikara ho an'ny taona 2024. Tafiditra ao anatin'ny drafitra ankapoben'ny firenena mikambana ho an'ny taona 2024 hatramin'ny 2024. Ny valin'ny fangatahany teo anivon'ny ENS na ny École Normale Supérieure mikasika ny fahazoana fifanarahana arak'asa ho an'ireo mpianatra nahavita ny MAPN, ny LAPN ary ny CAPN. Fifanarahana arak'asa misy 7,700 no natolotra teny amin'ny INFP Mahamasina ny maraina teo, irotsaka amin'ny sehatra ny fampianarana ary iparitaka manerana ny Madagasikara avy hatrany ireo vaona azo izay fifanarahana arak'asa izay. Aurélia Rafringa. Andray ny taratasy asaninareo zao dia ajaio tsara ny asa sy ny toerana izay andehananareo saripady ny asantsika ao amin'ny sehatra ny fanabeazana ary tena ilana fanavaozana mihitsy ity sehatra ny fanabeazana ity ka ianareo sortant en ENS dia isany andrekinan'izay kalitao mpampianarana izay. Hafatra fohy nefa mafonja no nentiny Ramatoa minisitry ny fanabeazam-pirenena nanolorana ny fifanarahana arak'asa ho azy 7,700 izay navita fiofanana 3 ka hatramin'ny 5 taona teto amin'ny INFP na ny Institut de Formation Pédagogique Mahamasina. N-polo 900 ny MAPN na ny Maîtrise d'aptitude pédagogique de l'enseignement normal izay isehatra amin'ny fampianarana amin'ny ambaratonga faharoa ambony eny amin'ny lycée ary 7,700 ny LAPN na ny licence d'aptitude pédagogique de l'enseignement normal izay isehatra amin'ny fampianarana amin'ny ambaratonga faharoa eny amin'ny CG. Ambonin'ireo ny manana CAPN 2,700 na ny certificat d'aptitude pédagogique de l'enseignement normal izay ampianatra eny anivon'ny lycée efa nitolorana fifanarahana arak'asa tany Toliara ny farany herinandro lasa teo.
andry iankina ny kalitao ny fampianarana ny fivoana amin'ny sekoly ambony momba ny fampianarana nanome lanja manokana izany ny fitondrana fanavaozana. Raha saivina dia nandritry ny roa taona tao alohan'izao vanim-potoana izao dia tsy nisy ny fandraisana mpiasam-panjakana ny mpianatra mivoaka teo anivon'ny école normale supérieure. Afaliana arak'izany no asehoana mpianatra manoloana izao fantanterana atao hoe nofinofy izay efa ela dia ela ny andrasana azy izao. Amasamasina ny fanabeazana, tsy kilalaon-jaza ny fanabeazana satria ny fanabeazana no fototra sy kitro farany izany hoe fampandrosoana ny firenena izany. Ary ao anatin'ny atao hoe vanim-potoana ny fanavaozana sy ny fanovana isika eto Madagasikara. Tsy misy ny fanavaozana na ny fanovana tiana atao raha tonga ny fanabeazana no ambanin-javatra. Iasa avy hatrany hiparitaka manerana ny nosy hanatevin-darana ireo mpampianatra eto anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena izy 700 ho avy nandray fifanarahana arakasa teto ireto. Mila fanavaozana ny fampianarana eto amintsika indrindra ny eny amin'ny université sy ny fampianarana teknika ho fampianarana anosika avy hatrany ny tanora amoronasa ho an'ny tenany vantany vao mahavita fianarana. Tokony ampitomboina ny teti-bola izay atokana ho an'ny famokarana anampiana ny tanora amin'izay tetikasany ary omena sehatra ireo teknisianina hifanaraka amin'ny filana tadiavin'ny firenena. Iroso tsy ho ela amin'ny fikaonan-doha-pirenena mikasika ny fanabeazana sy ny fampianarana. Ireo ministera voakasika izany eto amintsika efa eo am-panomanana izany izy ireo. Angom-baovao eo amin'ny sariny Roger Andriamanalina. Fampiasam-bola tokony hisy vokany ny fianarana. Ny zava-misy anefa tsy mifanaraka amin'ny filana takiana hidirana avy hatrany eo amin'ny sehatry ny asa ny fianarana ratovon'ny tanora amin'ny ankapobeny. Teoria ny betsaka nefa ny pratika ny tena ilaina mba hananany mpianatra fahaiza-manao ho afaka hamorona asa aorian'ny fianarana. Tsy voatery hitety lalam-piofanana maro samihafa ihany koa anefa hanenjika baoritra sy diplôma fa tokony hiompana amin'izay safidy mahaliana sy manavanana. Rehefa ireo no mizotra araka ny tokony ho izy dia anjara ny fanjakana ny manampy ny tanora amin'ny fananganana ny tetikasany sy manampy amin'ny fanatevenana traikefa. Ny zavatra tokony atsaraina zany dia hoe rehefa mavita ny fianarana ny mpianatra ety amin'ny université io na eny amin'ny centre de formation professionnelle zany dia tonga dia mpianatra afaka mamorona asa avy hatrany ny olain'ny firenena. Zany hoe mamorona asa avy hatrany izy dia mamokatra dia tonga dia misy vokatra azo gatsam-pahatanana. Fa amin'izao fotoana izany dia tsy dia mifanindran-dalana loatra ny fampianarana izay azo tany ampianarana sy ny zava-misy eny amin'ny sehatry ny asa eny anivona orinasa io na eny anivon'ireny ONG sy ny zavatra bibesaka tahaka ireny. Dia izay mihitsy zany lefa changement le fanovana izay atao zany amin'izao fotoana izao indrindra fa ataon'ny ministère ny enseignement technique zany sy ny fanofanana arakasa hoe aovana ny mpianatra tonga dia mamorona asa avy hatrany izy ho an'ny tenany mba anana an'izany hoe esprit entrepreneurial, anana an'izany hoe saina tia fikarohana ka tonga dia mamorona asa avy hatrany. Dia ohatr'izay koa ireo mpianatra ety amin'ny université izay misy ny fiara-miasa matotra eo anivon'ny ministère ny enseignement technique sy ny formation professionnelle sy ny ministère ny enseignement supérieur sy ministère ny éducation nationale izay efa miara-mamolavola zao zay izay hoe hijery izay plan sectoriel de l'éducation vaovao mba ahafahana zany manatsara ny système éducatif eto Madagasikara. Ny firenentsika tena manan-karena, manana ressources be tsika eto Madagasikara fa tsy haintsika no mitsandraka an'izany satria nahoana ny teknisiana dia tsy nampiana, tsy momena fitaovana, tsy momena fanofanana mba hitrandraka ny arena izay misy ao aminy. Ka zay zany no verentsika amin'ny loloniny hoe tena fanofanana mendrika amin'ny zava-misy sy tena hoe zava-tena azo tsapa isaky ny distrika sy ny commune sy ny région ny fanofanana atao dia mifandraika amin'izay koa ny fitaovana izay mena ny tanorantsika eto Madagasikara. Taridalana no tsy ampy rehefa hiditra ety amin'ny anjerimanontolo ny mpianatra. Taridalana izay tokony efa voavolavola dia ny eny amin'ny lycée mifandraika amin'ny asa tiana atao sy tokony lofosana. Tsy fanomezana asa manko ny tanjona fa famoronana asa eny hatramin'ireo olona manana fahasimbanana aza. Ny filana aloha zany ilaina amin'ny resaka tonga amin'ny sehatra asa
anankiray aloha zany accompagnement mila tatsoroka dia mba hafana ohatra hoe hanao ana ressources humaines zao na responsable ana ressources humaines dia mila voalohany aloha mila orientation mba hafahana manaratra zay dingana zay hatreto aloha zany adiny hoe zoan'ny olona manana fahasembanana zay somary mitodika any kokoa zany ny hoe ny eritreritra koa amin'ny fianarana ataoko ty satria ny olona manana fahasembanana tsy voajery mihitsy indrindra feto Madagasikara. Nasaina manokana ny zarany dingana nolalovany teo amin'ny tontolon'ny fianarana sy ny asa tamin'ireto mpianatra nazo ny mari-pahaizana M1 amin'ny ay fiarahamonina na sosiolojia ireto ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa Todisoa Andriamampandry. Navotrany tamin'izany ny fampifandraisana ny fianarana noratoviny, ny fanaovana politika ary ny fanakaikezana ny vahoaka. Namaly ny fanontanian'ireo mpianatra tamin'ny lafiny maro ihany koa izy. Fa manankareny Madagasikara raha rena kibon-tany no resahana ary tokony androso lavitra isika raha voatrandraka sy voatantana tsara araka ny tokony ho izy izany. Anofana mpianatra ho manam-pahaizana manokana amin'ny setry ny arena kibon-tany ny sekoly polyteknika eny Vontovorona. Izy no sekoly ambony voalohany anao izay lalam-piofanana ho enjeniera amin'ny arena kibon-tany izay eto amintsika. Na vaozina ifanaraka amin'izany lalam-piofanana vaovao izany araka izany ny fototra avitrasa eny an-toerana. Olivier Ndrembolo miaja. Ankoatra ireo fepetra avy amin'ny tompona andraikitra ara-panjakana izy tsy maintsy arahana eo amin'ny sehatra ny fitrandrana rena kibon-tany dia manana ny anjara toerany ihany koa ireo injeniera niofana manokana mikasika ity sehatra ity mialoha mandritra ary aorian'ny fitrandrana amina toerana iray. Isika izay manana ny sekoly ambony manofana ho injeniera eto amin'ny polyteknika Vontovorona. Ny resaka fitrandrana, ny resaka fikarohana ara-geolojika, ny resaka tontolo iainana, ny resaka géoteknika, ny resaka chercheur, ireo ny tena destination ho an'ny mpianatra mivoaka ao amin'ny sciences et techniques minières fa ny ingénieur des mines izay vokariny eto anivon'ny mention ingénierie minière eto amin'ny polyteknika Antananarivo dia mahafeta teraka ny fitrandrana, ny tontolo iainana sy izay rehetra mahakasika ny fitrandrana rena kibon-tany mba ho fitrandrana lovain-jafy. Ny fitrandrana rena kibon-tany ary hitondra fampandrosoana maharitra. Ity eto Vontovorona ity no sekoly voalohany mamolavola ho ingénieur de mine eto amintsika. 20 isan-taona ireo ingénieur mivoaka eto. Feno 20 taona amin'ity taona ity ny sekoly ka isy ny fanamariana iarana ireo mpianatra ny mainty milaly ary ny mpanabe eto amin'ny mention izay atomboka amin'ny fanitarana ny lafiny ara-fototra avitrasa ny zoma ho avy izao. Misy fametrahana vato fototra ny trano natokana ho an'ny mpampianatra dia misy ihany koa ny fananganana ny vitrine moa zany ilazana azy ary ny fahatelo dia fananganana chalet ho an'ireo mpitsidika anay zany rehefa tonga aty aminay satria hatramin'izay dia mijorojoro sy mitsangana eny raha misy vahiny mamanga zay aty. Lafy vaovao hafa tato ato izay dia maro ireo loza mpifamoivoizana eny amin'ny lalam-pirenena izay namoizana ain'olona indrindra ny amin'ny lalam-pirenena faharoa iny izay maro fiaravaventina camion mivezivezy. Mila mafisina ny fahaiza-manaon'ireo mpamily sy ny mpanampy izay mitondra camion amin'ny lalam-pirenena faharoa iny mba tsy ho zary fahazarana fotsiny fa hitandrina sy hampiatra ny lalàna ny fifamoivoizana anenana izay loza mpifamoivoizana izay. Mpamily fiaravaventy 580 no nomena fiofanana nandritra ny 5 andro izay nokarakarainy ministera ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro anatsarana izay fiarovana ny sy ny fitaterana an-tanety eto Madagasikara izay. Sandra Coutoarson sy Mamra Voavson. Mitana ny larana fatelo amin'ireo fiara-panao lozam-pifamoivoizana eto Madagasikara ny fiaravaventy. Manoloana ny fitombony lozam-pifamoivoizana sy ny fanamby eo amin'ny lafiny fototra avitrasa, ny tsy fahatomombana ny fiara, indrindra ny fitondrantenan'ireo mpamily dia mitoy ny ezaka natsarana ny sehatry ny fitaterana tanety, ampihenana ny aina fohy sy ny ratra teraky ny lozam-pifamoivoizana maro samihafa. Tato anatin'ny telotaona, roa taona telotaona dia niakatra izay tahan'ny lozam-pifamoivoizana nateraka ny fiara vaventy izay zany ka antony isany nahatonga
ny teto anivo ny ministera ny fitaterana sy ny famantarana ny toetra ny andro sy ny ATT nandray an'izao ny tetikasa fampiofanana an'ireo mpamily fiara vaventy izay mitondra an'ireo camion semi remorque eto anivon'ny orinasa Henri Fraise et Fils ireto zany ka ny tena tanjony fampiofanana moa dia ny ampianana an'izay tany loza mpifamoivoizana izay ary indrindra anamafisana ny fahaiza-manao an'ireo mpamily fiarakodia fiara vaventy ireo. Enkina ny fivezivezen'ny entana sy ny olona ka mitana anjara toerana lehibe amin'ny rotsom-pamatsiana manerana ny nosy ny fitaterana tanety. Manoloana izany dia heverina fa ilaina ny fanamafisana hatrany ny fahaiza-manao ny mpamily sy ny fanajana ny fitsipika mifehy ny fifamoivoizana. Manana anjara toerana lehibe amin'izany tetikasa fanofanana ny mpamily izany ny ministera ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro. Première lecture teny anivon'ny conseil de gouvernement sy ny conseil des ministres moa zany fa heverina fa atoato ny hiditra deuxième lecture zay mba ahafahantsika mampiatra avy hatrany ilay code de la route izay lalàna nolanina tamin'ny taona 2017 izay. Reo rehetra reo zany dia heverina ihany koa fa tsy maintsy isy ny fitsirihana sy ny fampiarana ny sazy ho an'ireo izay nia tsy manara-dalàna zany. Dia izay indrindra no anton'izao formation izay isorana DDB ny Henri Fraise nanome an'izao formation ho an'ireo 520 mirahalahy ireo mba ho modely izy ireo eny am-panatanterahana ny asany. Ary mino fa tsy hijanona amin'ireo 520 mirahalahy ireo irery fotsiny ihany izao fanomezana fanofanana ireo sofera izao fa mety mbola hitoy ary mety hiparitaka manerana amin'ny Madagasikara mba hatratrarana an'izay hoe fenitra takina amin'ny familiana ny fiarakodia izay sy ny fiara vaventy izay zany amin'ny ankapobeny. Aorian'izao fanofanana izao dia iroso amin'ny fampiantsoana ireo mpisehatra amin'ny fitaterana tanety. Ny ministera miaraka amin'ny ATT sy ireo mpitandro ny filaminana misehatra eny an-dalambe ka tsy maintsy irosona ny fanazaziana ho an'izay mini mandika ny lalàna. Mbola hitoy araka izany izao tetikasa ho an'ny fiara vaventy izao ary isitraka izany fampiofanana izany ireo mpitatitra saika manerana ny nosy. Tsy ho an'ny fiara vaventy ihany fa irariana ihany koa ho an'ny mpampiasa lalana rehetra izay fampiofanana izay indrindra ho an'ireo mpitondra ireny kodiaran-droa ireny izay ahitana lozam-pifamoivoizana maro ihany koa eto amintsika indrindra ny eto Antananarivo renivohitra. Fa fitavozavozana teo amin'ny fitantanana ankapobeny eny amin'ny sekoly mampiofana manamora fiaramanidina sy mampafantatra ny toetrandro eny amin'ny ENEAM no nahatonga ny fampiantona vonjy maika ny fanofanana rehefa eo am-panarenana izany ny ministera amin'izao fotoana izao. Nanome fanazavana ny ministra ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro tamin'ity androany ity nambarany fa nisy vaovao tsy marina ny paritaka ka nitarika fahatarana tamin'ny fandraisana fanapahan-kevitra saingy efa mandeha amin'izao fotoana izao ny fanitsiana ara-pitatanana eo anivon'izany sekoly ENEAM izany. Nambarany ihany koa fa fanaraha-maso no ataon'ny aviation civile de Madagascar ary samy manatanteraka ny andraikiny ireo rafitra voakasika nanome toky ny ministra ny fitaterana fa tsy hisy fiantraikany amin'ny mpianatra izao fampiatona ny fampiofanana eny amin'ny ENEAM izao ary ho tohizana tsy ho ela ny fampianarana. Fanampanazavana. Raha ny tatitra voaray zany dia nisy teo anivo ny fitantanana ankapobeny ENEAM ny fitavozavozana ka nahatonga an'ireny zavatra ireny. Amin'izao fotoana moa zany izahay teto anivon'ny ministera rehefa nahafantatra an'izay zavatra izay satria na izaho tenako manokana ary dia mbola somary ny déformena le information tonga taty amiko tamin'ny alalan'ny eo anivon'ny mpitantana ny ENEAM zany hoe amin'ny novembre vao tapitra ny agrément an'ny ENEAM zany izay everiko hoe tena faute grave ao anatin'le izy. Dia izay zany voatery tsy maintsy manao izay ampandehanana an'io amin'le azo lazaina hoe misy non conformité vitsivitsy izay tsy maintsy hoenjehana ny conformage ka ahafahana manohy indray ny fampianarana. Na izany na tsy izany dia tsara ihany manamarika fa
ny ACM dia manao ny asany izy izay eo ambany fifehezany ny ministèran'ny transport ihany koa na ny ENEAM dia manao ny eo ambany fifehezany ministèran'ny transport ihany koa ka ny fitavozavozana teo anivon'ny tompon'andraikitra teo amin'ny ENEAM nahatonga an'ilay izy ary izay zany amin'ny maha ministèra PIA an'ireo orinasa anankiroa samihafa ireo samy manana andraikin'ireo dia miezaka izay zany manarina an'izay amin'ny alalana resaka fitantanana satria resaka fitantanana amin'ny akapobeany tena nahatonga an'ireny zavatra tsy nety ireny. Ny zava-dehibe dia ny fahafahana manarina sy miarina ao anatin'ilay izy. Heverinay fa ny riska aloha zany dia tsy hisy izay satria anatina fotoana tena hiazakazahanay ny anarenana an'izay zavatra izay ary ametrahana mety hoe fomba fiasa vaovao zany eo anivon'ny ENEAM izay tena niraisiko andraikitra mihitsy amin'ny maha-ministra tompon'andraikitra voalohany nametraka conseil technique izay tena anara-maso isan'andro andro amanara ilaina mihitsy zany moa andro amanalina ny ahafahana manarina an'izay zavatra misy eo amin'ny ENEAM izay mba ihany koa mba hampilamin-tsaina ny ray aman-dreny sy ny mpianatra satria efa nifampiresahanay ireo mpianatra ireo hoe eto amin'ity fotoana ity tsy maintsy misy ny fanarenana ao anatin'ilay izy fa tsy navela itoy kosa ilay tsy fahaiza-mitantana atao anatin'ilay izy zany dia izay zavatra izay zany no ezahanay farak'izay aingana indrindra ny anarenana anazy eo. Nandresy ny aona tamin'ny mahasovo frantsay androany ny ministra ny fampiroboroboana ny indostria sy ny fampifilarana ny sehatra tsy miankina ny fantoka tamin'ny fanamafisana ny fiara-miasa raha toe-karena sy ny fanohanana ny tanora amin'ny famboronana asa ny dinika teo amin'ny rotonta indrindra ny amin'ny fiara-miasa eo amin'ny groupement des entreprises de Madagascar ny GEM sy ny MEDEF international tetika asa maromaro no andrasana nomboka tsy ho ela ato anatin'ny fotoana fohy. Sandra Rakotorson sy Mamra Vovson ihany. Itadiavana vahaolana maharitra ireo sehatra marefo eto Madagasikara toy ny angovo, ny indostria, ny fambolena sy ny maro hafa izay fatohan'ny fiara-miasa raha toe-karena eo amin'ny vondron'ireo mpandraharaha malagasy na GEM sy ny MEDEF. Manana anjara toerana lehibe amin'ny fampiroboroboana ny fiara-miasa raha toe-karena eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fampifandraisana ireo orinasa frantsay sy ny sehatra tsy miankina malagasy indrindra amin'ny fanohanana ny fampiasam-bola sy ny famoronana asa ho an'ny tanora arak'izany ny MEDEF. Ny anjara toerana MEDEF dia fiara-miasa amin'ireo mpandraharaha malagasy satria ny MEDEF dia tsy an'ny fanjakana fa privé izy io. Donc ny secteur privé malagasy miaraka amin'ny secteur privé frantsay no miara-miasa amin'io misy partenariat entre ny zareo ireo dia ny ministère sy ny ambassade ny France no miara-miasa manohana mampifandray anazy ireo fa izay fiara-miasa izay no nisan'ny ampandroso ny sehatra tsy miankina eto amintsika. Efa nahazona vokatra tsara io fiara-miasa io teo amin'ny vondron'ny mpandraharaha malagasy sy ny zone MEDEF ka tohizina sy hamafisina hatrany. Et ce qui est intéressant dans le partenariat du MEDEF international, c'est que c'est un partenariat avec son homologue malgache. Mahafinaritra ny fiara-miasa eo amin'ny GEM sy ny MEDEF international satria miara-miasa izy ireo mifampidinika ary mijery miaraka ny olana sy ny sehatra tsy miankina nandritra izany no namaritana tetikasa azo antoka sy azo tanterahina ny rahan'izy ireo tetikasa ireo dia mikendry sehatra maro toy ny angovo ny fizahantany ary mifantoka ihany koa amin'ny fitadiavana famatsim-bola mba azahoana vokatra mivaingana sy azo tsapahitanana ho an'ny toe-karena tsy ho ela moa dia efa nomboka ny fampiarana ny sasany amin'ireo tetikasa ireo et dont on espère qu'ils vont se lancer dans les prochains mois. Azo tombony manokana ny tanora malagasy mpisehatra amin'ny fandraharana satria ho atao lara-pahamena ny famoronana asa. Ao anatin'izay fiara-miasa izay dia misy famoronana asa maro ao anatin'ilay izy satria raha vao mitenitsika hoe orinasa dia dikan'izay asa izay dia misy famoronana asa zany ary indrindra araka ny teny Andriamatoa filoha foana hoe ny tanora aloha dia misy création d'emploi ho an'ny tanora maro be dia be zany amin'io fiara-miasa miaraka amin'izareo io. Tetikasa maro ny fantohan'ny fihaonan'ny mahasoivo frantsay tamin'ny ministry ny indostria tetikasa izay mikendry sehatra maro izay andala-panatanterahana amin'izao fotoana izao.
aorian'ny falany ny lalam-pandrenana ho an'ny Repoblika fahadimy vao tokony hanova rafitra isika eto Madagasikara mba hitohizany famatsim-bola avy any ivelany. Ao anatin'izany ny fifidianana sefo-bokotany, ny fifidianana solombavambahoaka, raha nambarany Petra Kotiniaina, raha ny resaka sy ny tafatafata tamin'ny mpanao gazety izy mikasika ny raharaham-pirenena sy ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Mira Andrianjafy sy Joël Sandriaparany. Misy hafatra nampitaina tamin'ny fahatongavan'ireo olona maro tany Toliary hoy Petra Kotiniaina. Fomba sambany ny zanaky Grand Sud Toliara Fianaratsoa nitondra ny firenena. Zay ny tena dikan'igny satria mbola tsy nisy tokoa ary efa hitanao fa hatramin'izay dia ohatra mieritreritra ilay zanaky Fianaratsoa sy Toliara na ity dia zanaky Alahafitra ka zay ny hafaliam-po igny zany ary ny agnatin'igny message igny koa zany hoe mba velao mba ataonay sisika farany raha toy. Anisan'ny reny ny fahatongavan'ireo solombavambahoaka maro izay nambarany fa niala vola posy avokoa. Mamoaka vola posy ny député Karamanay fa soa l'Assemblée nationale. Lasina zaka koa teto mikasika ny vola nomen'ny filohan'ny fanavaozana ireo mpianatra. Fanao eran-tany zany ny olona mitondra institution de karazana misy caisse noire. Tsy vola angalarana zany fa vola fagnatina lalàna mihitsy zany. Fa ny tena zava-dehibe dia hoe tokony amin'ny omena anazy veny le vola. Za aloha afaka milaza eto ny vola nomena ny mpianatra université dia ataoko hoe zavatra tokony omena anazy zay. Fa nisy ihany koa milaza fa tokony fampandehanan-draharaha ihany aloha no ataon'ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Zay zavatra tokony atao ka mahasoa ny gasy dia tokony atao. Zay ny any ny tena zava-dehibe zany rehefa hita hoe ilaina le izy, ilain'ny malagasy, ilain'ny firenena ary tokony atao dia tokony atao. Teraka rezabe amin'ny tambajotserasera ihany koa ny mikasika ny fanendrena volam-pokotany sy ny fitakiana ataon'ny G7 amin'ny fandravana ireo androm-panjakana eto Madagasikara. Ny fifidianana zany rehetra rehefa miresaka rafitra tsika dia aoriana ny fahalanian'ny lalam-pandrenana ny 5e République. Famelohan'ny lalam-pandrenana ny 5e République dia mbola fitantarana raha tsotra zany fampandehanana. Zay zany no zavatra zay totsy. Ary zay koa mahatonga an'le hoe raha zavatra roa raha ravahanao ny Assemblée nationale zao satria tsika nijanonao anatin'ny ordre constitutionnel dia raha ravahanao ny Assemblée nationale zao dia dans 2-3 mois tsika mila manao fifidianana. Akoatrany hoe tsika io misy projet be dia be mandeha zany zao zay sy volatsika fa vola avy ivelany fa mahatonga an'ireo projet reo mandeha dia satria tsika nijanona tao anatin'ny ordre constitutionnel. Fanazavana zay nomeny tamin'ny mpanao gazety io tolakandro io. Iverenantsika ny resaka varotra miroborobo eny an-tsena eny ny karazan'entana mitondra marika tsy tena izy fa nalaina tahaka ny vita sinoa no tena mitobaka amin'izany raha ny resaka akanjo na kiraro, poketra sy ny ranomanitra no resahana. Maro ny mpanjifa no mampifangaro izay antsoina hoe vrai marque amin'ny entana sandoka izay miazakazaka amin'ny entana mora vidy raha teo moa ny ankamaroan'ny mpanjifa ahitana io fivarotana entana mitondra marika sandoka ihany koa anefa ny entana vita malagasy ka miteraka faty antoka ho an'ireo mpamorona. Fanadihadiana nataon'ny namana Noroso Randriamanana sy Feno Randriamanala teny an-tsena. Entana mitovy endrika amin'ny marika tena izy na vrai marque hita eny amin'ny tsena malagasy. Mividy sy mivarotra izany isan'andro ny olona satria ambany lavitra noho ny entana original ny vidiny. Rehefa miditra ny tsena dia mora hita ireo karazana entana ireo toy ny kiraro mitovy amin'ny marika iraisam-pirenena, akanjo lamaody, ranomanitra sy fitaovana elektrônika sy ny maro hafa. Ny zavatra tsikatra dia efa misy mangalatra ihany koa ny marika vita malagasy. Itsika malagasy diso tia mangalatahaka loatra.
tsy manana le originalité sy le authenticité am'le zavatra atao dia eo mahatonga ny mpanjifa misalasala tsy hain'ny mpanjifa intsony zany hoe tena vokatra malagasy tokony homen-danja raha mitam'le vokatra alaitahaka sasany avy any ivelany. Ao ambadika izany rehetra izany dia misy ny lalàna mandrara tanteraka ny fanaovana sy fivarotana entana sandoka na ny contrefaçon eto Madagasikara. Voarara ny lalàna ny contrefaçon araka ny lalàna laharana 7.4 tsipika aotra 7.7 mandrara ny fanaovana sy fivarotana entana mampiasa marika sandoka. Ny lalàna laharana 4.7 tsipika aotra 4.3 dia miaro ny asa ara-javakanto sy literatiora miteraka fatiantoka eo amin'ny vokatra vita malagasy ny fisiany marika sandoka eto Madagasikara koa anjarany tsirairay no manatsara ny zava-misy. Fa mihamaro sy miroborobo ihany koa amin'izao fotoan'izao ny fisian'ireny trano fikotranana fanaovana fanatanjahantena na salle de sport ireny izay efa sady ahitana ny fitaovana rehetra amin'ny fampiasam-batana sy ny fikotranana mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa. Inona avy ara ny tombontsoa amin'ny fidirana salle hoy isika izay mampidibola sy mahavelona tsara ihany koa ve ny manangana azy ireny fanadihadiana nataon'ny Nalisorandriamasinoro sy Fanirandriamanana. Efa mihoatra ny 10 taona ary Jaona Paula, efa taona izao no niverenany mikotrana. Nisy fotoana izy tsy salama, miakatra tension, lasa nisy diabeta sy ny sisa. Efa nitaiza vatana izy taloha, anto izany tao anatin'ny fanambadiana, dia izao miverina izao indray, no sady nahazo famporisiana avy amin'ny mpitsabo. Tsy ny lafin'ny fahasalamana ihany no ahazona tombony raha ny nambarany. Moi et de mieux fotsiny dia ny tsara le fahasalamana samy atrika ny fiainana hitanao fiainana zao efa tena sarotra fa ianao zany tsy le tena miforotra anatrea amin'ny fiainana fa ohatrany hoe manana force foana ianao na intérieur na extérieur zany ianao manana tanjaka fahasalamana zoto-po rehetrarehetra zavatra kelikely sisa nataoko nitezako vatana ohatra hoe mikrosy manampy ny ankizy mba nomana fanadina mpanjakany reny. Niainga tamin'ny nofinofy ny nananganana ny toerana fikotranana hoy Yves. Roborobo raha teo izay hatreo amin'izao fotoana izao. Lasa ohatrany hoe lasa style de vie zany izy amin'izao, lasa lamody mihitsy ny resaka kotrana dia ohatrany hoe mety ho azy na dia ho azy teny ilay projet. Hafa mihitsy ianao zany rehefa hoe forme sy ohatr'izany tsara bika lasa mitombo kokoa ny confiance anao, lasa matombo tena kokoa. Dia mifarany mahatonga an'ilay olona koa lasa be dia be ilay resaka influence ana sport, surtout anaty salle de sport, athlète influenceur. Dia lasa mahita an'ireny ilay olona dia lasa risque ny hoe alora nga manao fanatanjahantena. Zava-dehibe ny fanarahana ny torohevitry ny coach amin'ny kotrana toy izao satria samy manana ny tanjony ny tsirairay. Anatratra ny objectifany amin'ny resaka hoe teo sarasara forme, teo isy fesse, misy koa sasany hoe teo be ambony. Mila mivonina ara-tsaina ireo voanomboka izany. Ny saina zany aloha mila atao ambony voandriny satria le mikotrana tsy vita vetivety zany fa mila faharetana le izy zany hoe voanomboka ikotrana zany aloha ianao dia marary le vatana. Zava-dehibe fanamponina coach raha vao manomboka miditra salle de musculation mahazo programme mazava ianao, mahazo planina sakafo dia tsy manimba zavatra misy tena manimba fitaovana be misy manimba masinina zany satria tsy hainy mampiasa an'ilay izy dia simba le masinina. Zavatra tsy mety atao zany raha ohatra hoe manao fond mouvement zao izy dia maratra nefa ny resaka fond mouvement zao tena manimba muscle be mety mahatonga anazy sy kotrana soa zany rehefa maratra eo izy. Intelo isan-kerinandro no tsara mikotrana ary adiny iray sy sasany ny faharetany. Tanjaka ara-tsaina, ara-batana ary ara-moraly anisan'ny tombontsoa azo amin'izay fidirana salle izay ankoatra ny fitaizam-batana moa zany mazava ho azy. Ny any ivelany miankina betsaka amin'ny toedrara
any Moyen-Orient. Ny fivoaran'ny toe-karena maneran-tany anisan'izany ny vidin'ny gaz sy ny vidin'ny solika izay samy akora fototra alaina ny amin'iny faritra Moyen-Orient iny ary taterina mandalo ny Détroit d'Ormuz any amin'ireo firenena maro samihafa. Aiza ho aiza ary amin'izao fotoana izao ny dinika sy ny fifampirarahana ampitsarana ny ady eo amin'ny Iran andaniny, États-Unis sy Israely ankilany hitohizan'ny fampandehanana ny toe-karena maneran-tany araka ny tokony ho izy moa zany. Nandriana Safondramaro no hitondra ny vaovao. Le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu'il prolongeait le cessez-le-feu avec l'Iran à la demande du Pakistan. Samy mifampiandry izay no azo ilazana ny fihetsiky ny Amerikanina sy Iranianina amin'izao fotoana. Miankina amin'ny fanapa-kevitry ny andaniny sy ny ankilany ny fitohizan'ny dinika famahana ny olana goavana ny sy ny fifamoivoizana malalaka amin'ny Détroit ny Hormuz. Miandry ny fanapa-kevitry Iran États-Unis taorian'ny fanambaran'ny Donald Trump fa tohizan'ny fampiatoana fampiasana fitaovam-piadiana ao Moyen-Orient. Andrasany amin'izany ny fanapa-kevitra iombonan'ny fitondram-panjakana iranianina. Tsy niazo an'i Islamabad, Pakistan noho izany ny filoha lefitry États-Unis J.D. Vance raha tokony hanon'ny dinika eo amin'ny rotota eo ambany fitarian'ny Pakistan fionana izay tokony atao ny talata 2 aprily teo. Vonina ny hanohy ny fifampiresahana amin'ny États-Unis ny fitondram-panjakana iranianina raha toa ka esoriny Amerikanina ny sakana amin'ireo sirana-tsambony. Miantso ny firenena mikambana ihany koa i Iran anameloka ny fihetsika Amerikanina. Tsy nanaja ny fampiatoana fampiasana fitaovam-piadiana États-Unis satria ny alatsinainy teo notafian'ny tafika Amerikanina ilay sambo irananina Toska nogiazany ny sambo no tanany ny mpanamory ny ekipany ary ny fianakaviana tao anatiny. Toy ireny jolahatsambo ireny mihitsy hoy ny masovoan'ny Iran amin'ny firenena mikambana. Manohy itohina ny fandriampahalemana an-dranomasina izany hoy izy. Ity alarobia ity nanambara ihany koa ny gardien de la révolution iranianina fa nanakana sambo mpitatitra conteneur 3 ka nirota amin'ireo nentiny amin'ny fari-dranomasina. Manoloana izany mikasa ampiofana miaramila hiaro ny fifamoivoizana an-dranomasina ny Détroit ny Hormuz i Royaume-Uni sy Frantsa. Izy rotonta no hitarika izany. Firenena eo amin'ny 30 eo no andefany miaramilany ho amin'izay fiarovana ny Détroit ny Hormuz izay. Ity alarobia ity no anatanterahana ny fivoriana fandaminana izany ary toy ny alakamisy 13 aprily. Iantohana ny fahafahana mivezivezy malalaka amin'ny Détroit ny Hormuz no andraisana izay fanapa-kevitra izay hoy ny Britanika. Vokatra izany nahitana fihenana ny vidin'ny baril ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Dia izay no manakatona ny fampahalalam-baovao ankasitrahantsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany ankasitrahana ny ekipa-niarana natontosa mbola araka aminao ny tena korampitso mametraka ny veloma mandra-piona mirary sorto klasy toko vavy.